Tukachanosu Anjakani vavaka Tukachanosu Fafitinu ravaka Tsufiranu lerirai Bairai majakizai Yaradi uduri niuva sanati Manolotra ny araba ao antsika rehetra indray amin'ity takariva ity ireo zaza madinika zay ny loha hevitra amin'ity takariva ity hiara-nondrika ny lohantsika hivavaka indray sika mialohan'ny anadiadiana zany loha hevitra izany ray masino loha hevitra mafonja no dinina androany satria mahakasika an'ireo zanakay toroy hevitra zay omeo fahendrena mba azahoana mahatakatra an'izany fenoy ny fananao masina misaotra tompo amen ao amin'ny marika toko fahafoloka ny andininy fatelo ambe foloka hatramin'ny fahenina ambe folo haintsika tsara ty toko sy andininy ty ary nisy mitondra zazakely teo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianany ny teny mafy ireny nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy avy alao ny zaza anatona ary aza rarana fa nytoazy ny fanjakan'Andriamanitra lazaiko aminareo marina tokoa nazovo ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra aminy akory ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy ry havana malala tsy dia mitatitra firy amintsika ny toe-javatra zay nahatezitra ny Jesosy ny filazantsara haintsika tsara ary hitatsika sy haintsika tsy enjery ny fahatezeran'i Jesosy tamin'ny fariseo fa eto amin'ity andininy ity zay mahaliana antsika dia izao tezitra tamin'ny mpianany Jesosy fa inona reny zavatra nitranga sy ny zavatra niseho nisy olona mantsy nitondra zaza mba hametrahany Jesosy tanana dia nosakanany reto mpianatra ireto zendana Jesosy latsoratra grika dia miteny fa le hoe zendana le hoe tezitra dia zao lotika tena lotika sy nangotraky ny atezerana mihitsy Jesosy teo anatrehany zany toe-javatra zany nahakasika zavatra iray nahatoy natao amin'ny fony Jesosy ireo apôstôly ka mifanontaniana mipetraka androany amin'ity famelabelarana ity dia zao hitovy amin'ireo mpianatra ireo ve ianao amin'ity fotoana takariva ity tena tsara apetraka za mifanontaniana zany satria maro ireo zanatsika zay tsy mandeha itsony any am-piangonana marina fa tsy sekta isika ka angeja ireo mambra ao anatitsika fa manana safidy malalaka tokoa ireo zanatsika ireo ka andeha ho jerentsika nefa amin'ny fomba ahoana hoe ny atakaratsika fa manao tsaratsara kokoa hatrany ho an'ny zanatsika isika ndeha verina ireo sakana sasatsasany Fianakaviana tsy eo lava zay no iainatsika ao amin'ny ankohonana fahagola dia miara-mipetraka ny ray aman-dreny sy ny ankizy dia ireo ankizy ireo manampy ny ray aman-dreny amin'ny asa aman-draharaha zay ataony mety ho fambolena mety ho varotra mety zavatra maro isan-karazany miaraka aminy mandrakariva fa ankehitriny dia matetika ny zanatsika no any amin'ny arabe milalao miaraka amin'ireo namany rehefa tsy any an-tsekoly any ampiasana ny ray aman-dreny ary reraka loatra rehefa tonga ao tokantrano ka tsy mahavita manokana fotoana iarahana intsony amin'ny zanany sasasasany dia mametraka ny zanany amin'ny tovovavy zay ndraindray mampisalasala ny momba nyreny dia ireny no mitaiza sy mikarakara manabe amin'ny fotoana zay tokony ilany ny zanatsika antsika indrindra ny zanatsika kanefa dia mahatsapa ny soatoavy na ananatsika rehefa mandany fotoana betsaka miaraka amin'izy ireo isika fantatra le zanakitsika le soatoavy nangeza be ao anatitsika ny ora sarobidy indrindra amin'izy ireo dia ny ora zay iarahany ray aman-dreniny aminy afaka hita olona hitantarana ny manjo ao amin'ireo izy ao amin'izy ireo raha misy zavatra manjo azy mety rehefa tsy hitany lavy ianao tsy miaraka amin'ny lavy ianao
dia olona hafa no tantarany an'izay manjo azy, olona hafa ny zaranony fifaliany, olona hafa no anehoany ny alahelony, olona hafa ny amin'ny tsy fahombiazana sy ny fahombiazana maro zay mety miseho amin'ny fiainana. Ianao indray ny tara eo anatrehan'ireo zanakao. Matetika anefa dia sahirana loatra isika ny amin'izany toe-javatra izany. Raha manana trano fandraisam-bahiny manokana ianao dia mba ataovy na dia mba ndray mandeha isan-kerinandro aza asao any amin'le trano fandraisam-bahiny ny zanakao, dia mba ao ianao manao izany ho ivy-toerana handraisanao an'le zanakao dia ilaozanao mihitsy le fiasana sy ny toeram-piasanao dia mifanome fotoana amin'le zanakao dia indraindray isika dia mahazatra atsika manome kilalao na mametraka mividy fahita lavitra tsara na jeu PS4 sy ny sisa ataontsika ao anatin'ny fonoteny, za tsy miteniny amin'ny faratsiny reny, fa indraindray atsipitsika any le zanakitsika. Ohatra ny tehitenitsika hoe sasatra loatra, vizaka loatra tamin'ny lasa sy ny asa mandrara rehetra zay natao ka dia avy alao iny kilalao iny, mandehana amin'ny lalao any, mandehana mijery fahita lavitra ny tadidio anefa, fa zava-dehibe ho an'ny zanatsika ny mba mandray anjara miara amin'ny lalao aminy, mandray anjara miaraka na mijery n'le fahita lavitra miaraka aminao dia mba manazava aminy ny amin'ny zavatra zay mety mitranga eo. Zava-dehibe zany sotoavina izany. Zao anefa mila mahatsapa ara-bata nareo zanakitsika reo fa lina amin'izy ireo isika. Fa ndraindray tsy everitsika akory zany. Fotrany mandeha azy ka misy vola aoko, misy ny sakafo ao, lamina tsara reo ankizy ireo, tsisy ny olana salama tsara, fa mila mahatsapa, mila mahafantatra fa lina aminazy lina amin'ireo zanatsika reo isika. Mila fotoana izy ireo atsapany fa mitana ny laharana voalohany eo amin'ny fiainatsika izy ireo, fotoana zay anehoantsika amin'izy ireo fa afaka ny miato sika mba halalaka ho azy ireo. Tady fotoana malalaka mihitsy tena foronina io amboarina atokana ho an'ny zanatsika. Ary tia ny zava-dehibe. Ny zanatsika tsy hoe mila mahalala izy ireo fa tiantsika fotsiny, fa tena mila mahatsapa mihitsy izy, tsapany eo amin'ny fiainana andavanandrony, fa tena tia azy tsika. Tadremo tsara fa tsy mitovy zay. Fantatry ny zanatsika ane amin'ny maray aman-drenantsika fa tia anazy tsika. Dada aloha, ny dada sy neny dia tena tia anay ka mividiana ny pataloha ndray mividiana ny akanjo mividiana ny an'ity mividiana ny kilalao tsara tarebe sy ny sisa. Tia anay dada. Fa mila tsapany mihitsy zany zay fitiavana asehontsika zay hoe io ianao mametraka azo laharana voalohany eo amin'ny fiainatsika sy eo amin'ny fiainany. Ny fitsipifehezana. Misy loza anankitelo manambana ny amin'ny ankohonana manoloana ny amin'ny fitsipifehezana. Reto zany le zavatra telo zay loza manambana. Ny voalohany, ny tsy fisiany ny fitsipifehezana ao anatin'ny tokantrano. Zava-doza io. Tsy misy fiarovana ny tokantrano zay tsy ahitana fitsipifehezana. Dia tsy hain'ny ankizy intsony ny manavaka hoe inona no azo atao, inona no tsy azo atao ao anatin'ny tokantrano. Ao an-trano dia ndraindray zay koa ny zava-doza amin'ny fitsipifehezana zay mety ataontsika. Ndraindray ty zavatra anankiray ty azo atao amin'ny fotoana anankiray fa mahabe dia n'le ankizy amin'ny fotoana hafa. Ty zavatra anankiray ty dia izao mahazo an'izay zavatra tiany ankizy anankiray rehefa midongy amin'ny fotoana anankiray fa mety voakapoka izy amin'ny fotoana anankiray raha manantanteraka an'izay. Tsy hain'le ankizy tsony zany mametraka sy ny mandamina ny amin'ny zavatra tokony ataony. Ary ty ho an'ny reny ndraindray dia matetika fa le feriny daholo ny zavatra rehetra zay everiny fahatonga ny fitiavany zanany ho eo aminy misimisy kokoa. Ny fananana fitsipika ao anatin'ny tokantrano dia manome antoka ny ankizy satria fantany ny fefy manodidina zay azo ny velarana sy iainany ny fahafahany. Ny fiainana tsy misy fitsipika dia tahaka ny tetezana tsy misy arofanina. Ka ny hafarany raha mivezivezy eo ianao mety ho variana midoboka any ambany any ny hafarany. Ka dia andao asiana fitsipifehezana ny tokantranontsika. Tandremo anefa fa ny fampifehezana na ny fifehezana tafaotra loatra
de mety misy akony ratsy a eo amin'ny zavatra zay ataontsika. Taremy tsara fa ny fifehezana tafahoatra loatra piarina amin'ny sazy tsy mifanentana de abibina ny dikan'izany ka miteraka fikomina amin'ny zanakitsika. Indraindray zavatra kely tsisy dikany akory de tonga de pa manao zavatra mamoetra nefa ny zanakitsika indraindray jerentsika fotsiny. Ka ny fanehoana abibina amin'ny zavatra sazy tsy mifanentana abibina ny dikan'izay teraka fikomina. Mila toerana anehoany ny fahafahany ny ankizy mba hampivelatra azy. Raha toka nandika ny fitsipika izy de mila tao azony tsara zany ny amin'ny sazy zay omena azy ary tokony fanentana. Ka le sazy zay atao de mila ny fahalalantsaina sy ny famindrampo zay tokony fanentana am'izay. Ary raha misy ny sazy efa natao tam'izany de tsy maintsy ampiarina ampitiavana zany. Rehefa ny teny ianao zany hoe ty ny sazy tsy maintsy atao aminao de tsy maintsy ampiarina zany. Nisy tovolahy kely anankiray atao hoe Jean Wedner, 12 taona koa ty zazalahy anankiray ty. Nandositra ny ala tao amin'ny tokantranony izy. De rehefa niverina tao izy mba azahoany ny rainy mametraka ny fanasaziana azy de niteny taminy ny rainy. Atsapany mihitsy ny amin'ny zavadozany amin'ny fantosirana zay nataony. De ozy ny rainy hoe matory any amin'ny toerana, tsy maintsy matory any amin'ny toerana misy milolo ao anatin'ny trano fitehirizam-bokatra ianao androany. Torakovitra le zazalahy kely i Wedner satria fantany tsara fa toerana be voalavo amin'ny mololony ao anatiny. Korontana amin'ny famezivezy ny voalavo rehetra. Nangovitra izy natahotra izy kanefa tsy maintsy nitanterahany dadany zany. Nalefa ny dadany, nivoainy ny trano de nampidiry ny dadany tao tony ny fitaovana zay atorinao ao anao no matory anaka. Kanefa minitra vitsy tao aorinan'izay iny ny dadany nitondra ny fitaovam-patorinyko ary niditra moramora de naka ny toerana tery anilany tary de nidaboka koa ny diny ny trano de natory izy. Na tsy ary fifaliana le tovolahy ary tsapany tsara ny hevitry ny famaizana zay nataony ny rainy taminy. Fahatelo, ny fiovaovana. Ino fitondrana be mpanao indrindra le fiovaovana. Tarika amin'ny fahaverezan'ny fahefana sy ny fanakanana tsy misy farany amin'ny zavatra madinika ny fitenenana manotra ny efa voalaza satria tsy mampiatra akory lay fampitahorana. Ary amin'ny fiovaovan-kevitra dia avelako anao amin'ny tindray mitoraka ty ratsy be zay. Rehefa nametraka an'le fifehezana ianao ka hoe ho sazina izy de sazio. Arak'izay fandanjalanjana amin'ny fanentana amin'ny sazy zay tokony ampiarina aminy. Fandrandray entaniny fihetsem-po, ndraindray entaniny amin'le hoe alahelo madinidinika ny amin'ilay zanatsika de hoe eny ary andeferako indray anao amin'ny tindray mitoraka ty de lalaovin'le zazy zay any aorinany averiny ray avelan'ny nenindray na avelan'ny dada amin'ny tindray mitoraka ty. Efa tafalatsaka any amin'ny zavatra mangitsokitsoko le zanatsika zay tsika vao tonga saina. Ry havana malala aoka hoeritreretina am'izay toe-javatra izay. Ny amin'ny fanabeazana sy mifamonjena mantsy raha tary amin'ilay hoe inona ny sekolohan'ny zanatsika de ny fanabeazana mira fanavotana. Fa etondray amin'ny anabavo ety le mpanoratra vehivavy manana ny maizy azy nanoratra boky kristianina be indrindra. De ny fanabeazana indray zay ataontsika ny zanatsika mira famonjena azy. Ka dia aoka ho everiny zany fa ny any zavatra azotsika hoentina any an-danitra anie de ny toetratsika. Ny zavatra azotsika hoentina any an-danitra anie de ny zanatsika. Ny fanabeazana de mifototra amin'ny famolavolana ny toetra zay fanalahidin'ny fahombiazana. Ny famelan-keloka ary de ilaina ao anatin'ny tokantrano. Zay ny loha hevitra farany. Dinina am'ty androany ty ny mandray an' Jesosy ao amin'ny fiainana amin'ny mahakizy ny zanakitsika zava-dehibe io. Ka aoka ho ampianariny ny ray aman-dreny mandrakariva ary ampafatarina fa Jesosy namela heloka atsika ny amin'ny fahadisoana zay nataontsika de mba mamela heloka tsika. Zany akory tsy midika amin'le hoe famelana le fampiarana ny fitsipifehezana zay natao tary aloha. Famelan-keloka hafa mitsy fa ny fampiarana ny sazy hafa mitsy ihany koa. Le tadiditsika tery alohaloha rehefa mampiatra sazy ianao izy de atao fantatra ny zanatsika fa ampitiavana
azy reo ny ampiarana an'zaika mila mamela heloko tsika ilaina ny mampiatra ny famelan-keloko eo anivon'ny fianakaviana aoka tsy hevitra foana ny amin'ny zavatra efa lasa taloha ajanono any zany aza mieritreritra na misaina ny amin'izany tsony fa le loha ranom-pandrosoana ahitana vokatsoa eo amin'ny fiainana andao zay a no ifamelabelarana azotsika atao ary ve ny mangataka famelan-keloka amin'ny zanatsika tena mamela anaka fa tena diso tamin'ny ray aman-dreny azo atao ve ny manao an'izany ampianaro famelan-keloka ny zanatsika mangata famelan-keloka tsy mamenatra zany ary tsy manambany atsika tsy fahalemena akory ny famelan-keloka ka dia aoka ho tanterana mandrakariva eo amintsika zany ny zanatsika anie ny zavatra sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra atsika tsisy dikan'ireo zavatra rehetra ireo fa tsy tokony hisy isakana ny fandehanan'izy ireo zany a makeo amin'i Jesosy miankina amin'ny fifikirantsika amin'i Jesosy aloha ny famonjena izy no lay modely ny toetra tonga lafatra ka aoka ary isika hiezaka noho izany a mba hampifamatotra ny zanatsika ho eo amin'i Jesosy hampifamatotra dia mifandray hatrany ary zay le niteneniko hoe aza manapaka mihitsy amin'le famelabelarana fa ny ohatra sy ny soatoavina zay asehontsika dia manandanja betsaka eo amin'ny zanatsika sy eo amin'ny tanoratsika mihoatra lavitra noho ny teny zay lazaintsika ka raha hampifamatotra ny zanakitsika amin'i Jesosy tsika aloha no mifamatotra voalohany raha te hampianatra zavatra ho an'ny zanatsika dia momba ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tsika aloha no manao an'izany a voalohany indrindra ka dia ny ray aman-dreny rehetra ahazo an'izany tenin'Andriamanitra izany a ka dia aoka tokatrano anana fitsipifehezana ny tokatranontsika manomboka izao kanefa mipandanja lalàna tsara ary anana fifamelan-keloka ao anatin'izany rehetra izany ny tompo no hitantsika hivavaka isika tompo masina omeo an'izany toetra izany zahay dia ny azahoanay manabe satria famonjena ny zanakay zany a ho an'ireo zanakay ary ihany koa mba hanana famelan-keloka ane ao anatin'ny tokatrano izahay kolokoloa amin'izany zahay tompo noho ny amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany amen tokatrano soa anjakany vavaka tokatrano soa fafitino ravaka tsofirano leriray mba iray mandrakizay iarady odory ny hiova sanatry